Anio talata fahatelo amby roapolo ny volana jolay taona efatra amby roapolo sy roa arivo. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo dia mbola ho ampitombona aminareo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Andeha homany ao am-pelantananareo ry havako ny salamo fa efatra amby telopolo ny ndiny voalohany hatramin'ny fahavalo. Salamo fa efatra amby telopolo ny ndiny voalohany hatramin'ny fahavalo. Rehefa vonona isika andeha isika hitsangana hidera ny tompontsika. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe isaotran'i Jehovah lalandava ho eo ambavako mandrakariva ny fiterana azy. Jehovah no reharehan'ny fanahiko ary izany ny mpandefitra ka ho faly. Miarama mankalaza an'i Jehovah amiko ary aoka hiara-manandritra ny anarany isika. Mitady an'i Jehovah dia mamaly ahy izy ka manafaka ahy amin'ny tahotra rehetra. Mijery azy ireo ka miramirana sady tsy mangahy ihany tavany. Ity olo-mahandro ity ny antso dia nihaino Jehovah ka namonjy azy tamin'ny fahoriany rehetra. Ny anjelin'i Jehovah mitoby manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy. Andramoka izao fa tsara Jehovah, sambatra izay olona mialoka aminy. Amen. Andeha iombavaka isika ry havana. Ry Andriamanitra tomponay tsara indrindro, Andriamanitra mpanao ny tsara ianao ary marina ianao na amin'ny teninao na ny asanao asehonao eo amin'ny fiainanay. Anao tokoa ny idera sy ny aza ary ny voninahitra Andriamanitra fa efanao rahateo izany. Isaoranay ianao fa noho ny amin'ity maraimby avao ity dia mbola velonay izahay fa tsy matotra nenina noho ny famindraponao sy ny fahasoavanao no mbola nahatoy izao anay. Ary isaoranay ianao ny amin'ny fitantananao mahagaga sy mahatretrika ny fiainanay isan'andro. Tsy efanay zany amin'ny maha-olombelona anay kanefa ianao Andriamanitra mihitsy no mitantana anay amin'ny tanam-pitiavanao isan'andro dia isaoranay ianao izany. Manoloana ny fitiavanao anefa manoloana ny fikarakaranao anay isan'andro dia mahatsiaro izahay ho tsinotsinona tsy tanteraka manoloana izany fitiavanao izany. Fa mpanota mandrakariva izahay ary tsy mendrika akory ny voninahitra ao Andriamanitra, tsy mendrika akory no karakarainao, tsy mendrika akory ny ho andrasanao kanefa dia miandry anay tokoa ianao ary mikarakara anay tahaka ny fanananao mihitsy. Dia misaotra tompony amin'izany fitiavanao izany ary misaotra sahady noho ny famelan-keloka izay atolotra ao anay noho ny fitiavanao sy ny famindraponao ao amin'i Jesosy Kristy. Fa amin'ny anaran'ny rahateo no vanay mivavakay. Amen. Mbola ary vavaka isika ry havana. Fanahy masino tia andreny fahazavan'ny soratra masina indray izay sy ny fahamarinana izany dia mangataka anao izay mba hiasa ty anatinay tsiraray avy mba azonay mahatakatra ny tiany tenao ambara aminay. Dia hovakina ny soratra masina ianao nazava izany amin'ny fomba tsy takatry ny sainay. Amin'ny anaran'i Jesosy no vanay mivavakay. Amen. Salamo fahatelo amby roapolo ny andiny voalohany hatramin'ny fahaenina. Salamo fahatelo amby roapolo ny andiny voalohany hatramin'ny fahaenina. Vakiny izany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Jehovah no mpiandry ahy, tsy hanan-java mahory aho. Mampandry ahy amin'ny ahy maitso izy, mitondra ahy eo amoron-drano fialan-tsasatra izy, mambelombelona fanahiko izy, mitarika amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarana izy. Enina dia mandeha mamaky ny lohasaloko ny fahafatesana azaho, dia tsy atahotra ny loza aho, fa ianao no amiko, ny tsorakazonao sy ny tehinao, ireo no mahafatahotra ahy. Mamelatra latabatra eo alohako eo mason'ny fahavaloko ianao, manositra dilohelon'ny lohako ianao, ny kapoakako feno dia feno. Eny tokoa fahasoavana sy famindrapo no anaraka amin'ny andro rehetra iainako, dia hitoetra ao an-tranon'i Jehovah andro lava aho. Amen. Ray masino no masinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Dia mbola ho anapaka ao amponareo mandrakariva ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Salamo fahatelo amby roapolo ny andiny voalohany hatramin'ny fahaenina no andraisana afatra satoriteny miendrika fampianarana ihany koa amin'ity anio ity. Ny salamo fahatelo amby roapolo no anisan'ny salamo izay hain'ny olona tsy anjery ary ampiasain'ny olona be indrindra maneran-tany. Indrindra moa rehefa atojo zavatsarotra izay ny olona raha tratrany hoe ankodimirana ireny na misy toerana alehany ka mampatahotra azy dia ny voatonony ny vavany voalohany dia hoe Jehovah ny mpiandry ahy,
tsy anan-java mahory aho indrindraindrindra ihany koa rehefa ao anatin'ny fahorinana miatrika ny fahafatesana ny olona izay atahoran'ny olona fatratra satria tsy fantatra izay ambadiky ny fahafatesany amin'ny olona tsy mino dia ataony karazana teny fahazarana fotsiny ihany aza ny Salamo 7:20 hoe Jehovah no mpiandry ahy tsy anan-java mahory aho. Fa miteny io ty ry havana malala dia andeha ho takarintsika ny hevitra izany soratra masina izany manomboka amin'ny 9 hatramin'ny 9 izay ny ahony Davida ny fahatokiany an'Andriamanitra ny fiarahany mandeha amin'Andriamanitra izany ka ny voalohany indrindra dia asehoany eto hoe Jehovah no mpiandry tsara, Jehovah no mpiandry tsara. Ny misy teboka vitsivitsy reto amaritana ny hoe mpiandry tsara izany eo amin'ny fomba fijerin'ny baiboly indrindrandrindra eo amin'ny tontolon'ny testamenta taloha satria ny mpanao salamo dia mahafantatra tsara izany hoe andraikitry ny mpiandrondro izany ary sarotra tokoa izany mitady hoe mpiandrondry azo itokisana, mpiandrondro azo ametrahana ny mombamomba ilay fananan'ilay olona anankiray izay manana andian'ondry. Dia reto misy teboka vitsivitsy ilazana hoe mpiandry tsara tokoa ny mpiandrondry anankiray. Ny voalohany dia mandray ny ondry ho toy ny fananany mihitsy izy, izany hoe tsy tahaka ny mpamerin-doha fotsiny izy izany fa tena raisiny toy ny fananan'ilay ondry ka sarobidy aminy momba ilay ondry manontolo. Ny teboka faharoa dia izao mahafantatra ny filan'ilay ondry izy, ohatra nona ny ondry dia lasa izy mitady toerana misy zava-maitso azo iraofan'ny ondry dia ahafahan'ny ondry mivoky amin'izy zava-maitso izany. Raha mangetaheta ny ondry dia lasa izy mitondra ny ondry eny amoron-drano mba hisotro rano mba tsy hahatonga ny ondry ho mainy hetaheta ka ho faty. Fantatry ny mpanao salamo tsara mihitsy izany toerana sy ny toetany misy azy ireo izany fa toerana maina ary sarotra dia sarotra izany mitady toerana misy zava-maitso sy rano izany fa izany ny mpiandrondro tsara araka ny amaritan'ny mpanao salamo azy. Ny teboka fahatelo dia izao ny mpiandrondro tsara dia mitsabo raha marary ny ondry, mitsabo izy raha marary ny ondry, ny hoe mitondra eo amin'ny moron-drano fialan-tsasatra ny rano dia sady manadio no afahana manasa ny aretina, afahana manasitrana ihany koa raha sendra maratra ny ondro izany. Izany hoe mikarakara mitsabo izy fa tsy manao tahaka ny hoe tsy hanangy io ondro io ny tompony lao no mikarakara an'io izy no mitsabo an'io fa raha tena mpiandrondro tsara izy dia tena tsabony ilay ondro satria ny elanelan-tany eo amin'ny fiarahamoniny jiosy lavitra be vao mahitana an'izany hoe toerana maitso sy rano izany ka raha hiverina any amin'ny tanàna misy an'ilay tompony ny ondry dia lavitra ary mety ho faty eny an-dalana fotsiny aza ny ondro izany fa any ampiandrasana ondry ihany dia mpiandrondro tsara dia mikarakara manasitrana ilay mpiandry ilay ondro izany. Ny teboka manaraka dia izao raha mandeha any amin'ny toerana tsy izy ny ondry dia mamerina azy ao amin'ny toerana tokony isy azy ny ondro izany. Izany hoe raha very ilay ondry dia lasa izy mitady mikaroka hoe aiza ny nisy ilay ondry izay very fa tsy hoe ay very any iny alao iny hoano izany. Izay ilay hoe mamerina ahy ao amin'ny fahamarinana izy amara ny mpanao salamo eto izany. Ary ny teboka farany dia ny hoe manolotra sy mahafony ainy ho an'ny ondro mihitsy ny tena mpiandrondro tsara, manolotra sy mahafony ainy ho an'ny mpiandrondro mihitsy ny tena mpiandrondro tsara izany. Ny aliko ny fahafatesana ambara eto dia izao any ampiandrasan'ondry ihany dia misy ny fahavalo maro samihafa tahaka ny ambody, ny lopa maro samihafa izay mihaza mandrakariva ny ondry ka raha mpiandro-ondry tsy mahatoky dia izao rehefa tonga manafika ny biby ty izy no mandositra voalohany fa averana ny holaniny ambodia sy ny fahavalo eo ny ondry. Fa raha tena mpiandrondro tsara, mpiandrondro mahatoky tokoa izy dia izao samby fanatrika amin'ilay ambodia na fahavalo ny zanak'ondro izany. Dia ny ampiasainy eo dia ny hoe ny tehina ino fiarovana tsara indrindra ampiasainy entina miady amin'izany fahavalo izany. Rehefa malala rehetra amin'ny tompo sary anohitra manambara ny fiarovan'Andriamanitra antsika izao salamo ambaran'ny mpanao salamo izao Jehovah no mpiandrondro tsara dia afaka milaza tahaka ny mpanao salamo mihitsy isika amin'ny alala noho ny amin'ny Jesosy Kristy izay milaza ny amin'ny jaona hoe manambara ny tena hoe izao ny mpiandry tsara. Ny mpiandry tsara manolotra ny ainy amonjy
ny ondrony zany hoe azo antoka zany no momba antsika rehefa Jehovah Andriamanitra mihitsy no momba antsika tahaka ny fananan'Andriamanitra isika ka izy no mikarakara raha fananan'Andriamanitra izany dia sarobidy zany eo anatrehan'Andriamanitra tsy avelany ho simban'ny fotoana ela fa Andriamanitra mihitsy no mikarakara manahoana tokoa moa isika raha manan-javatra anankiray izay fananantsika sarobiditsika andeha ho raisina ohatra fotsiny ohatra hoe ny fiara dia sarobidy amin'ny olona anankiray izay manana azy fa isaky ny mihetsika izy dia lasa izy ohatra maka lamba dia mamafamafa iny fiara iny ao mba ataovy lavage ty fiarako ty fa maloto manadio an'iny izy raha sendra simba ny kodiarana lasa izy mandany vola mihitsy manolo ilay kodiarana tahaka izany mihoatra noho izany ny fikarakarana antsika izay ondry eo anatrehany tahaka ny ondry eo an-tanan'Andriamanitra fananan'Andriamanitra sarobidy eo an'Andriamanitra ianao zany noho ny amin'i Jesosy Kristy ka izy no mikarakara sy miantoka ny fiainanao fa Andriamanitra ihany koa dia mahafantatra ny filan'ny ondry zany hoe Andriamanitra zany dia mahafantatra izay tokony ho antsika raha naona isika dia izy mahafantatra hoe tokony homena sakafo mangetaheta isika ain'Andriamanitra hoe mila ampisotroana rano ary zany ry havana malala no mahatonga an'Andriamanitra mandrakariva manome toko hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako adidiko ihany zany hoe fantatr'Andriamanitra amin'ny atsipiriany no momba ny fiainantsika mananjanaka isika ao anivon'ny fiainantsika ao dia izao fantatsika amin'ny atsipiriany no momba izany zanaka izany ho an'izay mananjanaka fa ny zanaka hatramin'ny kely mandratonga azy lehibe dia teo ambany maso izy dia fantatrao no momba azy ny fiatsika sy ny rehetra izay zavatra ilainy ao amin'ny fiainana dia fantatsika avy hatrany hoe vao manao fiatsika ohatr'izao izy dia fantatsika hoe ay mila an'izao ty zanako ity na tsy miteny azy izy manoatra noho izany Andriamanitra na dia tsy mbola mangataka akory azy isika dia fantany hoe eto amin'ity toerana ity no mahasoa antsika ka raha eo amin'ny toerana izay misy anao ianao miatrika zavatsarotra ianao na anatin'ny fifaliana ianao dia mifalia misaona n'Andriamanitra satria fantatr'Andriamanitra fa eo no mahasoa anao zany fa niteboka fahatelo dia izao hoe mitsabo ihany koa mpiandrony tsara tahaka izany mihitsy Andriamanitra ry havana malala mitsabo antsika izy mikarakara antsika izy izay ilay hoe mitondra eo amorony rano fialan-tsasatra izy zany hoe Andriamanitra manadio antsika manamarina antsika no ny fahotana mantsy dia mpanoty eo anatrehan'Andriamanitra mihitsy ny olona fa mba hahatonga antsika ho tsara fihavanana eo anatrehan'Andriamanitra dia izao maty Jesosy Kristy mba hanadio antsika mba hahatonga antsika afaka amin'ny fahotana ka hahatonga antsika afaka mahadiodio afaka miala sasatra satria olona efa vaovela eloka olona efa voatsabo tamin'ny aretin'ny fahotana izay nahazo antsika zany hoe mitsabo momba antsika ihany koa Andriamanitra ka mahatonga antsika ho afaka amin'ny fahotana dia maty Jesosy Kristy mba ho fanadiovana ny momba antsika zay ilay mpiandrony tsara zay ilay Andriamanitra mpiandrony tsara izay mitsabo antsika fa izao ihany koa Andriamanitra dia mamerina antsika ho amin'ny fahamarinana mitondra antsika izy mamerina antsika hoe mitsorakazony ny teny no entina iarovana antsika zany hoe tsara antoka ihany koa zany ny momba antsika raha mandeha aiza isika na mandeha aiza dia misy ny tehin'Andriamanitra miaro antsika eny amin'izay lalaka le antsika rehetra any mamerina antsika izy raha sendra mivilo any amin'ny lalandiso isika dia izy no mamerina antsika indray ao amin'ny fahamarinana satria ao amin'ny irery ihany no misy ilay tena fahamarinana ary zany mahatonga an Jesosy milaza manambara ny tena mandrakariva hoe izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana zany hoe ao amin'Andriamanitra ilay mpiandry tsara ihany no tena misy fiainana tonga lafatra azontsika ilay tena fiadanana sy fifaliana indray indrindra ary tsy tian'Andriamanitra isika ivezivezy eny amin'ny toerana maro samihafa eny dia mamerina antsika ao amin'ilay tena vala tena izy dia ao amin'ilay vala izay endrasany izany mifalia ry havana malala raha misy kapoka maro samihafa mahazo anao eny an-dalana eny fa mifalia zany fa tian'Andriamanitra ianao mbola hiverina indray ao aminy fa tsy tian'Andriamanitra ianao hivezivezy eny amin'ny toerana maro samihafa any ka tsy tompona ndraikitra aminao intsony Andriamanitra fa matoa ianao mbola misy kapoka Andriamanitra mahazo anao dia tsaroa zany fa mbola mijery anao ihany Andriamanitra satria tia niverina ho amin'ny fahamarinana ianao ary niteboka fahatelo farany dia ny hoe manolotra sy mahafoy ny ainy ho an'ny ondry ny mpiandry tsara ry havana malala moa tsy izany tokoa ve ny nataon'Andriamanitra antsika fa fony mihitsy ny zanany malalany dia Jesosy Kristy mba ho famonjena antsika aintsika tsy anjery loatra ny jaona toko fahatelo andin'ny fahinambin'ny folo fa toy izao
nitiavan'Andriamanitra izao tontolo zao nomeny ny zanalahy tokana mba tsy hovery zay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay. Foin'Andriamanitra ny zanany malalany, ilay sarobidy indrindra teo aminy, na foy ny aina izy mba hamonjena ny mpanota. Ny ondry izay miezaky ny mivily ny vala, izay tsy manaiky ho adidin'Andriamanitra, fa izao mba ho famonjena ireny dia Andriamanitra mihitsy ny manaiky ho faty. Izany hoe manao viverin'ny ainy mihitsy Andriamanitra mba hamonjena antsika. Satria ny tanjon'Andriamanitra ry havana malala dia izao hoe mba ho mpandova ny fiainana mandrakizay ihany koa isika. Fa tsy tian'Andriamanitra hijaly any amin'ny fahafatesana mandrakizay isika sy ny fikotroanify, dia izao fon'ny ainy ny zanany, fon'ny ainy mba hamonjena antsika. Dia izao hiainantsika ary ve. Izany hoe Andriamanitra tokoa no mpiandry tsara, Jehovah Andriamanitra tokoa no mpiandry anao. Sa iza no mbola miandry anao eo amin'ny fiainanao? Misy zavatra ataonao mbola azo itokisana ve ambony lavitra noho Andriamanitra? Fa ray mandeha efa itsika loatra ity tantara ity dia izao nisy olona anankiray sahirana izy aloha. Rehefa sahirana izy dia soratra eo amin'ny vavahadiny dia ny hoe Jehovah ny mpiandry ahy, tsy hanan-java-mahory ahy. Dia izany foana ny ainany. Rehefa nanomboka ny hiratra amin'izay no masoandro-piainany dia nanomboka efa nanan-javatra maro amin'izay izy dia efa nanomboka novaina amin'izay ny tanànany. Ny tamboho natao avo dia avo. Ny soratra tele hoe Jehovah ny mpiandry ahy iny, tsy hanan-java-mahory novaina hoe misy alika masika. Dia tsy nijanona teo amin'ny alika masika ihany koa, fa mbola nampiany soratra indray hoe misy herinaratra matanjaka. Izany hoe tsy Jehovah Andriamanitra intsony izany no itokiny, tsy Jehovah Andriamanitra intsony no mpiandry azy, fa efa ny alika masikany sy ny herinaratra nataony ho solon'Andriamanitra teo amin'ny fiainana. Ianao kosa ry havana malala amin'izao maraim-baovao izao dia hoe ataovy mafy orina eo amin'ny fiainanao, fa Andriamanitra irery ihany no mpiandry tsara, izy irery ihany no manome antoka ho avy ny fiainanao. Fa raha izao tontolo izao sy ny filany dia zava-poana ihany izany, voafetra ihany ny azo ny arovana antsika. Fa izao Andriamanitra kosa dia tsy voafetra ny fiarovany aizy sy anao. Ho azy Andriamanitra irery ihany voninahitra. Amen. Vavaka isika. Isaorany mandrakariva ianao Andriamanitra, fa isamaraina dia mamelombelona ny mombanay ianao, manome antoka ny fiainanay ianao, ary tsy ny ankehitriny ihany na lasa ihany ny fandraisinao Andriamanitra tanana, fa noavina ihany koa dia samy laza tahaka ny mpanao salamo izay hoe fahasoavana sy famondrapo no anaraka anay amin'ny andro rehetra iainanay, dia hitoetra ao an-tranonao Andriamanitra andro lava izahay. Dia velombelona indray ny finoanay amin'ity anio ity, fa raha hiatrika ny tontolo andro tokoa izay dia ianao Andriamanitra mihitsy no mpiandry tsara, satria tsy misy maharombaka tokoa izay eo an-tananao. Dia tantano ary izahay ny amin'izao tontolo andro hatrehanay izao. Ianao mihitsy no hiaro anay any amin'izay lalina rehetra alehanay eny, mba hiaro anay amin'ny mety hoe fandrika maro samihafa sy ny fanafiana ataon'ny devoly izahay, izay mikendry mandrakariva ny hamotika ny fiainanay. Fa matoko tokoa nefa izahay fa ilay mpiandry tsara mihitsy nefa miaraka aminay amin'izay lalina rehetra alehanay eny, dia ho tanteraka sy lavirano indray ity tontolo andro izay ho tiavinay ity. Mametraka fenoam-pelantananao izahay ho an'izay rehetra tsy salama, dia nao Andriamanitra mihitsy no hitsabo azy ireny, ary ampitony fanaintaina ny ianao ary hanome fahasitranana feno sy ainganao azy ireny mba hahatonga azy ireny afaka miaina amin'ny fifaliana sy ny fiadanana ihany koa. Mivavaka izay ho any ny asa mandraraha sahanina amin'ity tontolo andro ity. Ianao Andriamanitra no hanafiery anay, satria nofo ihany izahay Andriamanitra, malemy izahay ary indray mety ho kivy sy ketraka, satria voafetra ihany herinay amin'ny maha-olombelona anay. Dia mangataka ny hery avy aminao Andriamanitra izahay mba hatontosanay ny asa mandraraha sy izay adidy amanandraikitra izay mbola hosahan'ny tsirairay avy amin'izao tontolo andro izao. Reto mpanomponao izay tonga nanatrika teto reto ihany koa Tompo, dia ianao Andriamanitra mihitsy no hampahomby azy, hampandresy azy, hanome antoka ny fiainana sy ny tontolo androny sy izay momba azy ireo. Tsy ny ankehitriny ihany Andriamanitra, fa ny amin'ny ho avy ihany koa sy ny amin'ny fiainana mandrakizay, dia indro apetraka feno ampelantananao. Ary izay namanay ary nikasa mon'izao fotoana izao, dia ianao Andriamanitra ihany koa no mahafantatra ny antony tsy nahatongavana izy ireny. Dia ianao Andriamanitra ny hijery manokana azy ireny any amin'ny toerana maro samihafa izay misy azy ireny avy. Mpiobona aminay izy ireny Andriamanitra dia matoky sy mino izahay fa miaino anay ihany koa ianao. Fa amin'ny anaran'i Jesosy naovanay ny vavakay sy mbola ahafahanay miombona amin'ny vavaka tsara nampianarin'ny mpianana fa izay manao hoe Renay sy ny an-danitra, mbo masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao
atao anie sitraponinao ity tany tahaka ny any an-danitra mioanay izy anna sahaza ao anay ary mamelany elokay tahaka ny amelanay izay meloka taminay ary izay mitondra anay amin'ny fakapanahy manafanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay amen. Andeha isika ry havana malala hanambara ny finoantsika ao anatrehan'ny tompo fa marina amintsika izany teniny izany koa raha antsika manonona ny fanekem-pinoana larina voalohany manao hoe mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany aho ary mino an' Jesosy Kristy zanalahy tokana tompontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virjiny nijarana napaka Pontios Pilato nombona tamin'ny hazo fijaliana maty ka nalevina nidina tany amin'ny fiainantsika nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra mipetraka eo kafanan'Andriamanitra ray tsy tompo avy any amin'ny vin'ny tsara ny velona sy ny maty mino fanahy masina aho fiangonana masina manerana izao tontolo izao fiombonan'ny olona masina ny famelan-keloka fitsanganany tena amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay amen. Raha finoana tsodrano izay tolotrareo amin'ny anarana tompo fa ho tanteraka aminareo zany manao hoe hitanareo anie Jehovah ka hiaro anareo ampamirapiratra ny tavany aminareo anie Jehovah ka mindra fo aminareo anatra ny tavany aminareo anie Jehovah ka hanome anareo fiadanana hatramin'izao mandrakizay amen. Mipetrary havana dia mivavaha mangina. Dia ho an'Andriamanitra herery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen. Mandehana amin'ny fifalian'ny tompo ry havana.